ny isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina la coalition pour la majorité présidentielle misokatra amin'ny enclave kely maniry fanoana. Faly miaraba antsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama vantegna akory lahale akory ge akory li akory kwa akory rehiragnitsy akory izy io raha ny zavatra hozaraintsika androany moa dia ny toedra raha politika indray no bosibosina sofakafakana hozarantsika eto mandeha zao ny toedra raha politika ireo mpitondra fandrakana amin'izao fotoana zao ny vondrana indray mba haninona hanoana fitondram-pandrakana izay tariny isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina ho avy ny solombavambahoaka na ny ben'ny tanàna rehetrarehetra ty dia hanolotra kandidat tokana ho zareo ivondronan'ireo TGV ho mapara upara armada liaraiky maromaro zareo antoko politika na vondrana fikambanana ao anatin'ity vondrana vaovao izay ireo mitondra teny hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina izay mpitondra teny Sahondra Malala Marie Michel. Izy manko ministry ny fanabeazam-pirenena mahagaga manko fa hoe ianao ve mpitondra fandrakana ao anatin'ny zany dia handeha hanoana na hoe tokony ho neutre raha tena marina fa tsy handeha firehana politika na hoe ty tsy maintsy fidinareo amakasika zasa izy ny ministère-ny fanabeazana zany lasa hiforce ny mpianatra na chef-japy na chef-sikona rehetrarehetra any mba hifidy ny solombavambahoaka na ben'ny tanàna tsy mety manko zany tokony hijanona neutre tokony tsy hanao politika na dia eo zany rehetra zany ny nahatonga ity vondrana vaovao ity dia halatahaka mangalaka tahaka zareo manao copie-coller na copie-paste izay nisia ny vovonana vaovao atao hoe firaisan-kina ny malagasy na hoe collectif ny malagasy rehefa nahita an'iny zareo satria ity fitsondram-panjakana ity dia tsy manana olona tsy manana cerveau ary tsy manana olona zay mahatonga zareo sahirakirana amin'ny fifidianana solombavambahoaka na ben'ny tanàna zany noho ny tsy fananana olona zany ary olona koa efa tonga saina efa leo amin'ny fitondram-pandrakana mijaly loatra ny vahoaka ka tsy hisy hanaraka an'izany ny tsy tonga saina ihany voarebireby ary zareo reto mahazo komakely ataontsika hoe mahazo zavatra kely reny na mahazo toerana reny angamba mbola sisa manohan'ity fitondram-pandrakana ty raha ny vahoaka mpona rehetrarehetra zay mangirifira amin'ny fijaliana resaka délestage tsy fisian'ny rano tsy fandriam-pahalemana tsy fisiana asa ary maro ny rehetrarehetra tsy voatanisa fa indrindraindrindra fitondram-pandrakana zay tsy manara-dalàna ty dia tsy hanoana ary tsy handeha hanolo-bataka hoe ity aho atao solombavambahoaka na ben'ny tanàna efa misy tonga saina ny olona koa amin'izao fotoana izao ny vondrana zay zareo hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina araka ny tenentsika teo zay manko mahagaga manko raha ohatra ka hoe misy solombavambahoaka ao amin'ny parlementaire ao zany maro anisa ka tsy manoana fitondram-pandrakana noho izany dia tsy mahazo fanampiana na budget avy amin'ny mpitondra foibe ary tsy handroso zany mihitsy zay foana manko no dradradray ny reto mpanoana fitondram-pandrakana reto hoe tsy handroso mihitsy ny district na commune izay tsy ahitana vondrana vaovao antoko politika TGV na mapara na upara izay vondrona ry zareo reto misy fanakavakavahana zay tompolasy tompoko vavy zany hoe miandry amin'ny filohan'ny pirenena baiko avy amin'ny filohan'ny pirenena zany fampandrosoana eto Madagasikara atsika malalatsika ty ka noho izany mila maro anisa rehefa tsy mahazo tsy ekena tsy heno ny teny parlementaire maro anisa ao azo atao tsara ny manonga mpanjakana ao anatin'io atao antemera pirenena io fa noho ny hoe fanakavakavahana satria raha ohatra ka hoe tsy ray antoko na ray miaramiaraka amin'ny filohan'ny pirenena Andro Rajoelina zay dia tsy handroso zany mihitsy tsy handroso velively ka zay mila tonga saina atsika fanakavakavahana zany tompolasy tompoko vavy ary fahita ry zareo manko zany rehetrarehetra zany ka io copie-coller izay natao tenentsika amberintsika ka hoe firaisan-kina sy collectif ny candidat reo no vondrona ry zareo zao indray ka mila mbola tsy tara ny mpanohitra ny tsirary ny mpanohitra ny tsy ara-dalàna mpanohitra
amin'ity fanjakana tsara dalàna ity mpanohitra an'izao fahamaro délestage tsy fasiany rano rehetra tsy fandriampahalemana ity amin'izao fotoana zao mila tsy tara atsika raha mbola mivondrana indray hanohitra ity fitondram-panjakana ity satria tsy manana olona tsy manana kokoko na tsy manana servory zareo reto ka izay mahatonga zareo hoe hivondrana zay ko hamafisina ny firaisan-kina izay efa nisy zay ary tsy maintsy mahoavy ihany ny tanjona antsika satria zareo tsy eo amin'ny toerana mandrakizay aoko hazava zany koa mila mijoro tsika reto manko misy vidéo tapatapany izay arahantsika vidéo izay naseho fivoriana izay natao zareo fitondra teny ny isika rehetra miaraka amin'ny Andra Joel Sahondra Malala Marie Michel lasa ny manam-pahaizana voarebireby ity fitondrana ity koa hitantsika mafy ary matsiro ary tsy hiala tsy te hiala amin'ny fitondrana dia manao tous les moyens manao rehetrarehetra mba ahafahana mitazona io toerana maha-président rehetrarehetra io koa mihetsika daholo zao manko zareo rehetra zao koa izay no zava-misy eto amin'ny tany sy firenenetsika ty misy vidéo tapatapana aza adino hatrany miabone na manao j'aime na manao commentaire ahafahantsika manatsara zavatra koa izay ny ela tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra hatrany anarany isika rehetra miaraka amin'ny Andra Joel la coalition pour la majorité présidentielle misokatra amin'ny enclave kely maniry fanoana sy fametanana amin'Andriamatovo filohan'ny Repoblika ihany koa ny isika rehetra miaraka amin'ny Andra Joel la coalition pour la majorité présidentielle ka vonona hanao ny fampiraisana sy ny fampitambarana ny rehetra ka manao antsoavo amin'ny antoko politika ny fikambanana na olon-tsotra ihany koa na iza ka manohana ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andry Rajoelina ary resy lahatra amin'ny politika akapobean'ny fanjakana entiny mitantana ny firenena ka maniry sy vonona ilatsaka solombava-bahoaka manerana ny distrika rehetra eran'ny Madagasikara azo raisiny eto amin'ny arenary izy ireo miaraka amin'ny antota taratasy afatarana ny mombamomba azy manomboka izao ka hatramin'ny fito amby roapolo ny volana Marsa 2024 ka mahafeno ireto fepetra manaraka ireto voalohany nanohana sy nanao fampielezan-kevitra ho an'Andriamatovo Andry Rajoelina tamin'ny fividianana filoham-pirenena 2024 olona madio tsy manana dossier maloto na efa nenjehana fitsarana olona efa fantatra ny fiarahamonina any amin'ny toerana ka sainy ilatsahana ary mpanao asa sosialy isan-karazany manampy ny vahoaka hampitambatra ny hery sy andresy amin'ny fifidianana olona manana fikambanana na antokona rafitra isan-karazany manohana azy olona mahay mikabary mahay miady hevitra ary miaro ny vina sy ny politika ny filohan'ny Repoblika manana ny eto manana raha-pitaovana sy ara-tserasera anaovana ny fampielezan-kevitra tsy misy resy zany ary ny fisian'izao fikambanana izao fivondronana izao no antony ary lala tokana afahantsika mitondra amin'izay fandresena izay ka zay ny antony andraisa ampanetretena ampitiavana ny famakina an'izany fanambarana izany fananganana ny vondrona isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na coalition